zany amin'iny tompoko lasy tompoko vavy fa mbola eo amin'izay raharaha pirenena izay hatrany dia misy ny fikasandro solo mavambahoaka zay manohana ny fitakina ny fialan'ny filohan'ny repoblika amin'ny toerany zay saika anatanteraka sitina teny amin'ny HCC teny Ambodata amin'ity androany ity any ora farany nefa dia tsy totosa izany fa nanatanteraka varandresaka ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny lapan'ny antenimera teny Tsimbazaza ireo solo mavambahoaka ary tsy teny ihany koa dia tsy nivoaka teny tsony izy ireo fa nananatanteraka fivoriana sy ny zavatra tokony ho atao ndia ary ho jerentsika ny andindiny mahakasika izay tsy fatanterahany fidinana teny amin'ny HCC izay. Tsy noho ny fitakina fahazona fiara tsy mataho-dalana fa noho ny antony tsy fanajana ny lalam-pandrenana no nambaran'ny solo mavambahoaka fa antony ny angatahan'ny depute ny fametrapelan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ho azy ireo tena andika ny lalam-pandrenana ny filoham-pirenena. Ny tsy fanajana lalam-pandrenana ao anatin'izany ny tsy fametrahana ny haute cour de justice rafitra amin'ny tsara ny mpitondra, ny tsy fahavitana famoahana lalàna maro voavy lanonin'ny fahefan'ny mpanantanteraka, fandikana mahalaika amin'ny fanjakana ary ny tsy fanajana amin'ny firesaraham-pahefana ary mbola fitazonana ny senita rafitra tamin'ny tetezamita hikarakara ny fifidianana. Ireo no antony voatanisa fa hitakin'ny depute raika amby roapolo amby zato ny fanonganana ny filoham-pirenena. Ankoatr'izay dia tsy nahavita ny adidiny ihany koa ny filoham-pirenena. Anao lalàna ry zareo mpanatanteraka. Inona ny lalàna izay natany teto amin'ny Assemblée nationale tsy milaminay satria hampandrosoana ny firenena. Vitanay dia vidinay ny fampiharana azy sy ny fanatanterahana azy no tsy nataony mpanatanteraka. Ary mba misy ihany koa ny fifandraisana amin'izay mampitantana ny firenenanay izay. Mba misy ihany koa ny fifandraisanay atao amin'ireo mpamatsy vola. Raisiko ohatra fotsiny ny Banque Européenne d'Investissement dia milaza aminay député amin'ny maha institution anay fa mbola tsy misy requête na andraisana nataon'ny gouvernementa hangatana ny famatsiam-bola zay mitety nantany ny 1 milliard d'euros tokony hanarenana ny jirama, tokony hanamboarana an'ireo lalana rehetra manerana ny Madagasikara zay mila fanamboarana maika. Itsika omena anay zany tsy magataka dia nanoratra taminay amin'ny maha institution anay ny Banque Européenne d'Investissement hoe aiza fatoenareo hakina indray mitsaika miandra fotsiny ny vola tsy anjaranay député zany fa anjarany mpanatanteraka fa maninona no tsy atao. Andriamatoa mitodika aminao izahay aza dia zahay député ihany no soketaina fa matoko izahay averiko fa matoko izahay mba lany ary tamin'ny anaranay no latsaminay fa tsy tamin'ny anaran'olo-kafa hamarana anazy dia izao olo-kely ianao mahafantatra ny fahorian'ny Malagasy ianao raha ohatra ka tena tia tanindrazana koa ianao ekeo ny feon'ny vahoaka izay metinay solitenan'ny vahoaka mametrainao tena. Anisan'ny fanontaniana apetraky ny rehetra ny hoe raha toka manaiky ny fametrapelan'ny filoham-pirenena ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana iza no andimby azy. Mikasika io dia manana ny ambarany solo mavambahoaka mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena amin'ny toerany. Antenimera-pirenena no manana fahefana fena raha toka miala amin'ny toerany filoham-pirenena Perinasa. Andrasana ny valiteny fitsarana avy momba lalam-pandrenana momba ny fangatana ny fametrapelan'ny filoham-pirenena. Tsy misy ihany koa ny fehitrandro tsy maintsy anaovan'ny HCC ny valiteny momba ny fangatana fametrapelan'ny filoham-pirenena.